Riavana malala ao amin'ny tompo alahady fahavalo ny volana jona izay ankalazantsika indray nandatsahany Jesosy ny fanahy masina. Tsarovy fa vao niainga tany atokantrano ianao no amarin'ny tompo kanefa teny andalana teny namingapingana antsika ny devoly ivavaka isika. Voninahitra neo any amin'ny avo indrindra ho anao le Andriamanitra masina indrindra le lehibe indrindra le ankohofanay. Misaotra Jesosy fotoana ankalazana androany namidinanao aty anatinay ny fanahinao masina. Kanefa rehefa vory tahaka an'izao ny zanak'Andriamanitra dia tonga eo kosa ny Satana. Kanefa ny avian'ny zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny devoly. Ka hoe ianao zao famantaran'izao anaraka an'izay mino amoka dia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarany izy. Anaty misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Misy afo mialoha azy ka mandevina amin'ny fahavalo manodidina ary manao ny rivotra hoirana sy ny lelafo mpanompony. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina eny Andriamanitra saro-piaro izy. Amen. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta nafana mandidy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy eo. Andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Voninahitra neny amin'ny avo indrindra an'Andriamanitra. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho ampitomboana ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny soratra masina. Fa azo hery ianareo amilatsahany fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny salamo fa 7:100 ny 9:9 no vakitsika. Salamo fa 7:100. Aorinan'izay iarahantsika miventy mafy ny hira 2:500 ny 9:1 sy ny 9:7 tsy angina reny oby no ianao ry ziona fa miposaka aminao ny fahazavana soa ary ny 9:7 ory mpiambina tinendry eo ambonin'ny manda ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Iarahantsika mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Haleluia! Mirafy irambavao an Jehova. Ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Aoka ny Israely faly amin'ny mpanao azy. Aoka ho finaritra amin'ny mpanjaka ny zanak'i Ziona. Aoka hidera ny anarany amin'ny izy. Sy ankalaza azy amin'ny amponga tapaka sy ny lokano. Fa sitraky Jehova ny olona. Ravahany famonjena amin'ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra. Aoka hioby tsara eo mpandrina izy. Aoka isy fanandratan'Andriamanitra eo am-bavany, fa sabatra roa lela eny an-tanany. Amaliny ny jentilisa sy amaizany firenena maro. Amatorany ireo mpanjaka amin'ny gadra sy ny olo-malazany amin'ny gadra vy. Mba hanaovany fitsarana voasoratra. Voninahitry ny olo-masina rehetra izany. Haleluia. Amen. Tsy angina reny oby. Anginare iuminu yanarisina ami pusaka minauni faza vanasu ipanirupa mutena
velana wangina asamelana wangina lerifebuna aituriza unini azisimanga ewa tubirize sotubuna nikuwaka asandatu ifaneva sunare zenau nifataka aviamina vifauzeni sililuka sayatuluniana satianaune ivavaka isika voninahitra aneo anao ilay Andriamanitra masina ilay ekeny lela rehetra ilay ando alian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany hatrany ambanin'ny tany ianao lefa izy hatrizay ary aritra mandrakizay ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba fa Andriamanitra ihany koa ianao tsy angina mihitsy ny oby Jesosy fa tsy namelanay irery ianao fa tetỳ ianao nanasitra na nanao fahagagana fa ho ianao e matsara anareo ny fialako dia nandeha fanimpananatra ianao le eo akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa misaotra anao fa nifanahanao masina no mbola nitaona nay tsirairay avy nanangana nay teo ampandriana namindra fosina mela eloka niaro anay tamin'ny loza tamin'ny asan'ny satana ka nampanatononao indray eto amin'izao alitara masina tsy inona eto fa vadiny lanitra misaotra Jesosy hoy ianao hoe ny masoko sy ny foko dia ho ao mandraka riva eto ianao ary raha vao mijery anay rehetra ianao androany dia manasoa anay satria fitiavana mandraka izay zany nitiavanao anay Jesosy tsy mahita haka ny fanaon'ny anjely ny serafima sy ny kerobima ireo olo-masina efa tonga any aminao an'ny fiderananao fa eto am-pitsanganana manoroka ny tongotra ao masina mamboraka fitiavana anao fa tena tianao zay Jesosy ka mba havela ao ara ny feonay ikambana tahaka ny feon'ny anjely manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninan'ny tany rehetra amen ipetraka ny fiangonana ny hira fahenina amin'ny 50 amin'ny boky kira tompo ô kasio indray ny fonay ary tsay aminay ny fanahy ny fanahy masonao toy tamin'ny Pentekosta andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fana
fanamasino efa mameno an'izao toerana zao ianao hatrany amin'ny 4e étage hatraty ambany aty fa izaho ihany koa mangetaeta ho fenonao mba hahaizanay mandray ny sitraponao mitenena Jesosy araka ny fombanao amen. Ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 4 Asan'ny Apôstôly toko 4 ny 9:1 ny sitrapon'Andriamanitra zay mamangy asy ianao ny amin'ity andro Pentekosta ity. Rehefa hitatsika dia ndesika rehetra ny ara-maky an'izany mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonana dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mpianatry ny tompo ry havana izao ambarany soratra masina izao Petera sy John sy ireo mpianana rehefa nivavaka niangona tao amin'ny efitra iray rehefa feno ny fanatrehany fanahy masina nangetaeta an'izany fahafenon'ny fanahy masina zany satria Jesosy mihitsy ny teny hoe aza miala eo a Jerosalema mandra-panafiana hery ianareo dia ho feno ny fanahy masina dia niseho zany fa na ile trano ara dia niovitrovotra tena teo ny fanatrehan'ny fanahy masina dia feno ny fanahy masina izy rehetra ho izy. Inona nanan'izy ireo fahasahiana. Petera fantatritsika fa nandahan Jesosy noho ny tahotra fa rehefa lasa kosa Jesosy nandefa ny fanahy masina lasa lehilahy feno hery zany Petera zany tsy natahotra fa tena naharitra hatramin'ny fahafatesana tokoa ary nitony nanao ny asa maro be nanangana ny maty na nasitrana ny lekile maina na rary tongotra maro ny asa mahagaga ary nahafaly an Jesosy zany satria Jesosy dia nanontany ny telo tamin'ny Petera mihitsy hoe moa ny fitiavanao ava mihoatra noho ny an'ny retsy. Raha tsy manana an'izany fitiavana an Jesosy zany sy feno ny fanahy masina atsika tsy afaka mihitsy hitondra an'izao asan'Andriamanitra zao satria dia izay mihitsy natonga an Jesosy hoe raha ny herinareo ihany ny anaovana nyity asa ty ho reraka ho vizaka ho kivy fanomena ny fanahy masina. Androany zasy ianao tsy hoe androany vao omena antsika kory ny fanahy masina fa mahatsiaro an'izany tsika kanefa hoy ny teny ny bokin'ny Efesiana hoe aoka ho fenona ny fanahy ianareo tsy misy fetra ny fahafenon'izany fanahy masina izany mba hatonga asy ianao eny amin'ny misy atsika any tokantrano any ampiasana any amin'ny fiarahamonina rehetra any mba ho tena Jesosy kely mandehandeha satria rehefa feno ny fanahy masinantsika zay tarihan'izany fanahy masina zany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Nandritra ny fotoana nijanona tenako teto amin'ny Madagasikara dia zao hoe naniraka nandeha asa be dia be nomeny Jesosy ny tanterana fa ty famanginy Jesosy ray ty dia mahagaga satria zay ny sitrapony androany dia ny ahafahako manambara azy amintsika eto. Manofy rehefa tao anatin'ny asan'Andriamanitra tamin'ny alahady heriny zany hoe sabotsy teo ifo alahady dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy inona ny sitraponao inona ny mba tianao Jesosy amin'ny asa zay ataoko aty andehanako. Manofy ary havana dia mahita ny ray aman-drenitsika dada mamirapiratra be miaraka amin'iny akanjo dada efa miteny atsika foana hoe rehefa izay ny hitatsika dia tsy dada zay fa iza mozy izy Jesosy. Dia eo izy dia manantona anazy eo dia ozy izy etsy hitanao tonony hitanao pastera vololona faly be fa ianao izy izy no tsy mpanohizana
raha amin'ny teny frantsay zany de trait d'union le tsipika mampitohy fa ataonao lasa reo olona be deaibe ampahalalanao ana tsy fantatro ireo fa ianao no mampafantatra an'ireo olo ireo de faly a retsy de hitako misy karazan'olona be deaibe de ianao mampifandray an'ireo olona eo amiko ianao mampahalala an'ireo olo ireo amiko de faly izy ohatrany mipetraka be eo de reo tanysaina eo reo le olona de za eo akaikiny eo de foa taitra tao anatin'iny de vavaka de naka teny a inona Jesosy ny teninao fa tena efa nyteny izy fa naka teny a de le teny a ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:12 raha misy tia de hitandrina ny didiko ary izy ny tiany raiko de za koa ity azy de iseho aminy zahay tena ozy Jesosy tena niseho tamiko tokoa ianao ary namarinonao tam'le teny riavana ny fahafenony ny fanamasina androany izay alatsaka Jesosy ho asianao io mampitohy atsika le tsipim-panoisana mba tsy ho tapaka zao asan'Andriamanitra zao fa zasianao le ataon'i Jesosy fantsona ka hitondra olona ho an'i Jesosy hiasa ho an'i Jesosy androany meteza ho fenony zany fanamasina zany fa tsy misy fetra ny fahafenon'ny fanamasina amiko sy aminao androany amen andiny atsika n'izany sitrapon'Andriamanitra zany fa eto ao anatin'izao fotoana ivavahantsika zao iangonantsika zao feno mameno atsika eto ny fanamasina kanefa tsika matetika tsy tanteraka ny amin'izany ny laharan-kira ao amin'ny boky kira ihany 9:7 tsy hisaraka ka ny 9:7 hoe zao ny any fifaliako Jesosy a ny anaradianao kare mba ho tafiko ny amasinanao mba izany ny akanjo tafitsika androany fahamasinana de le feno fanamasana ka toy ny felana sy tao amin'izay zasy ianao tsy hisaraka amin'i Jesosy ka na ho velona na ho faty de eo am-panomponan'i Jesosy de ao aorianan'izay hitsangana hivavaka isika tsika hitondra ny tenatsika eo anatrehan'ny tompo Jesosy ny didinao de didy mora raha ekenay amin'ny fonay rehetra satria tsy mba didy mahavesatra napetraka ao anay fa ny fony olona babo ny fitiavanao Jesosy de akatoanao foana anao zay ahafaly anao Jesosy omenao lamba mitsy ane zay Jesosy le lamba tsy voapetipetiny io de ty amin'izao tontolo zao fa le lamba ny fahamasinanao Jesosy ifanamasiny io ihany no afaka andresy lahatra anay amin'ny fahotana rehetra zay mampalahelo anao mampiafina ny tavanao aminay na ny tenin'olona nendra ndray tsy henonay manampitsofina mangidihidy sofiny zay fa rehefa tafinay ny akanjon'ny fahamasinana
levina potika daholo zay rehetra tsy anao tsy nambolenao ao eo amin'ny fiainanay. Maro ny kivy amin'izao vanim-potoana izao Jesosy, na dia mivavaka sy manompo anao satria ohatrany tsy mahita anao zany, ohatrany hoe tsy renao, tsy mariny zany. Teninao dia miteny fa iseho aminy asiny ray. Tena zay mitady anao amin'ny fony rehetra tokoa, tena mahita Jesosy. Iza moa zahay no mba hametrahanao fitokisana Jesosy? Iza moa izay no mba manaiky ho hiara-iasa aminao zay olombelona mpanota Jesosy? Fa mety ianao ho ampipita ny olona, ampafantatra ny olona ny aminao Jesosy. Ka raha mba mety izahay mba ho fitaovana na dia fitaovana kely eo ampelantananao, dia tonga fantsona lehibe. Androany Jesosy, mitominao eto zao vahoaka maro be zao, le fananao masina rery ihany eny ampibebaka azy, atonga saina azy mba ody amin'izay ny sainy, mba ho fantany fa tia azy ianao. Ary amin'izao sisy izao hitory ny teninao, io vavolombelonao zay araka ny teninao, ao Jerosalema aho, eny Jodia rehetra eny Samaria, hatrany aparany tany. Mahatoky ianao miteny an'izany, fa zay olona manaiky tapa-kevitra androany, vonona indray ianao hiara-iasa aminy. Sotra Jesosy, hoy ianao hoe tahaka ny avy lanitra ambonin'ny tany, ny haben'ny famindram-poko aminareo. Ary tahaka ny alaviran'ny atsinanana amin'ny andrefana neny, ho anesorako ny fahotanao tsy hoe ho masoko. Sotra Jesosy, tahaka ny fiantrany rainy zanany, ny fiantrany Jehovah n'izay rehetra matahotra azy. Ka amin'izao olona maniasia zao ihany no hitodianao no amindranao fo, mbola mba ho afantaranay fa tianay amin'ilay fitiavana mandrakizay ianao. Ka misaotra Jesosy ny amin'ny famelan-keloka, saotra ny amin'ny famindram-po izay ataonao aminay. Ka ndreto ny fiangonana miompo miara-mifaly amin'ny Davida mpanao salamo manao hoe: fa sambatra ny olona izay voavelany ely sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsisy an'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitoritorina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijala napaka Ponte Pilata, nombonina tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nitindina tany amin'ny fiainatsity, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, fiteraka avy any Andriamanitra ny Kristo, avy any avy ny tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana ny tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 7:7 mitsangana ary ziona ka miazava amin'izay ny voninahitry ny tompo efa miposaka atopazo manodidina ny masonao fa ny haren'ny firenena azany dia tonga aminao. Mitsangana visiu nagami azava funina itinitu kunumi pusaka atupazu manuti tinani masuna ni areni firene misaotra Jesosy, voninahitra ny any amin'ny avo indrindro an'Andriamanitra. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana, misy filazana kely ny tomobile laharana 3354 TBM gris, mba akisaka kely fa
manelingelona teo voan'ny banky BOA. Sotra tompoko. Andray sahady ny afatra itsika riavana dia ataontsika ny hira fanahy eo midina ao firana fanampiny mba hison'ny ray aman-dreny hitondra antsika ny afatra fanahy eo midina manatria anay ianao. Voninahitra aneo anao Andriamanitra, ilay masina indrindra, ilay mahery indrindra, ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miantso ny anaranao ahy satria andro lehibe aminao natongava ny fanahy masina ty aminay, ary andro lehibe aminay raha mandray ihany zany zay androany. Mitenena ra Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Amen. Miarahabantsika rehetra amin'izao fahatongavan'ny Pentecoste zao. Dika amin'ny Pentecoste moa dia 50 andro taorian'ny nahafatesana, 50 andro. Tamin'ny alohan'ny akarany tany an-danitra 70 andro. Mbola tetỳ amintsika foana. Maty izy efa maty dia velona tsangatsangana tetỳ amintsika, miara-misakafo aty zavatra mahagaga zany. Olona efa maty zao velona indray dia miazakazaka amin'izay mbola makaty amintsika indray, mbola miteny tahaka atsika, na nasitrana ny marary rehetra niaraka tamin'ny mpianatra, na nafatrafatra mihitsiny, tsara ny fialako. Fa raha tsy zany tsy alefako aty aminareo ny fanahy masina. Jerentsika zany eo amin'ny Jauna toko 9:40. Jauna toko 9:40. Rahatsika ny 7 ka hatramin'ny 5:5. 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho milaza ny marina aminareo, marina, zavatra lehibe zany Andriamanitra miteniny marina aminao, manao fenianana, milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Dia ny fanahy masina ny dikan'io
fa raha ndeha dia irako aty aminareo jereo zany jesosy mihitsy ny tompony fahefana azony tamin'ny ray zany araka ny teniny hoe efa nomena ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany tokony hatonga saina foana antsika zany zay ahelingeliny finoana samihafa fa tsy misy afa-tsy jesosy reny ihany manana fahefana mampiditra atsika any an-danitra akoatran'izay tsy misy na Andriamanitra iza na Andriamanitra izy ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana ile mampibebaka toany mazy ianao rehefa tonga ny fanahy masina mitomany migogogo laza aminao izy ny fahotanao sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy meno ahy izy tanoho zay vao tsy meno an' Jesosy tsika mpanota tsy azo tadiavina tsony ny fahamarinana satria makany amin'ny ray ahy ka tsy mahita intsony ianareo ny fitsanana satria ny andrina n'izao tontolo zao dia efa voatsara mbola manana zavatra maro olazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny tanoho zany zay mahasamy hafa azy tsy zaka atsika mihitsy raha Jesosy no miteny fa ny fanahy masina ny orahany bitsibitsika manginina aminao hoe zao aneny mariny fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia ny fanahy masina io izy no tari-dalana nareo any amin'ny marina rehetra fa tsy tenao azy izy fa zay oreny dia olazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza ambarany aminareo zay ny asan'ny fanahy masina ry hafa na tianahan Jesosy zany ohatrany hoe isa moa no nahitan'izany iza ny velona tamin'izany na dia ny mpanoratra raha nanao hoe voina moa Jesosy niteraky taiza moa zany hoe efa 2 taona zay vao manoratra mpanoratra aiza tsy ny atadiavana zany eo iny ny asa ho antsika izy na nasitrana ny aretina rehetra ny jambana hiratra ny mona ny teny ny kilemaina ny tsangana ny aretina rehetra wa osy ianao zandik'Andriamanitra fa tsy tatiny ny olona zany asan'Andriamanitra zany tsy tatiny enjeny vonony mbony amin'ny azo fijaliana ohatrany maneligelina mihitsy ilay Jesosy amin'ny olona sasany dia ny vonony maty nalevina tsangana amin'ny maty da naka daholo zao tontolo izao raha tsy mbola nisy olona nitsangana tamin'ny maty hatramin'izay nisy ny tany ary io no mahatonga foana tamin'izay mbola mpianatra ny teolojia toran'olona vato zay ny amin'ny alitara tsy nahena Jesosy ny lazany
za nazo an'izany tsisy dikany Jesosy ny lahy zany hitany lahy io ny fahasandrandre mangaly any akadimanga manjakandriny io ny razambentsika io ny vavahantsika danila mandeha any na vato na tapakazo na voatabi nytoroahana daholo tsy zakan'ny olona mihitsy zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany manontany ny olona hoe ny razambeany lahy io ivavahana dia ozy hoe vena ny razambeany lahy no nitsangana tamin'ny maty raha misy zany dia manompo azy fa Jesosy lazainareo fa razambazaha izy nitsangana tamin'ny maty dia mivavaka amin'izay dia ty fona ty 70 andro taty orina lasa niakatra ny an-danitra izy andatsaka ny fanahy masina le fanahy masina tompoko io ny andro lehibe indrindra no ny fahaterahany lehibe indrindra no izy nitsangana tamin'ny maty niakatra ny an-danitra izy ina ny antony mahalehibe raha fony Jesosy eto ambonin'ny tany le tanàna kely io ihany ny hitany reo ihany nahita azy reo ihany nahita ny fahagagana sisa tsy nahita isan'izany tsika fa rehefa lasa ozy irahako amin'izay ny fanahy masina izy laza aminareo ny marina rehetra aminareo rehetra zay ny mazava-dehibe azy tsy hitantsona hoe andao any Jerosalema anao ny tantaran'ny tompo tsy any ihany izy tompoko manerana ny tany tsy voafetra ntsony zay ny mazava-dehibe tonga any aminao tonga any amintsika tonga any amiko tonga amin'ny olona rehetra miresaka manasitrana mampahery mampibebaka amin'ny amin'ny olona rehetra zay ny mazava-dehibe filatsahan'ny fanahy masina amintsika fa nitoro-hevitra aminareo dia izao tandremo makahatra fanahy masina tandremo ka manao hoe zay mbola tsy nahita an'izany fanahy masina zany ianareo nahatra katekomena tenenako an'izany tandremo ianareo zereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka manenitra ny trano rivotra Herakleona ny anarana zany misy ny atao hoe tadio dia misy amin'izay le rivotra be mitikodina be mihitsiny rivotra mahery Herakleona ny anarana raha mitikodina amin'ny tranonao io voabatany daholo hatramin'ny rindrina rehetrarehetrarehetra dia atotany potika daholo io fiarakodia mitikodina dododolo dia entiny be dia be dia atotany amin'ny tany
zany ny herin'le rivotra mahery ary tandremo a mangataka amin' jesosy hoe mba ampafantaro azy zany fanahy masina zany jesosy. Tomany ianao so tamin'ny katekomena fa niteny ianareo zay katekomena rehetra. Raha tahalala ianareo rakizy zany atao hoe herin'ny fanahy masina zany ange andramo hoe andramo dia nitantara ny ankizy rehefa avy eo. Za dada ozy tsy amiantso tsony ary tsy satsony amin'ny fotoana anankiray tampoka dia tampoka amin'ny 12 alina, amin'ny 12 alina pa pitika daholo ny varavarankelinay rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra 12 tsoka dodolo ohatra nidakadakana daholo varavarankely rehetra, varavarambe rehetra. Mba eritreretinao dada oza ny atezerany dadanay izany Andriamanitra ivavahana zany fanahy masina ry dada. Inona soa azony lava avaka amin'izany? Zao ny trano pitehy daholo ny varavarana ohatrinona indray vao mavitan'io. Ny sasany bataina hatramin'ny kodoro atsipiny eny tokotany daholo. Zay eny no mahatonga antsika ny hoe fanahy masinao midiny eny hoe nerinao irery sisa no iankinako zay hery, zay herin'Andriamanitra mibata zay. Tsy takatra ny saintsika zany ary zany mbola mahatsara ny adistansa rehetra. Zareo ny vavaka distansa eo ambony eo neka tena mahavita zavatra mihitsy ne. Lasa ny olona ny vadiko dada ranona ny anarany nentina teo ny tandrofina. Lasa ny fananao masina Jesosy fatory adaboy amin'izay any. Efa saraka 13 taona verina. Zany voninahitr'Andriamanitra te hafa ho an'i Jesosy ianao. 20 taona efa tsy hitantsonina matina velona tonga fanahy masina ao an-trano. Tena mibata mihitsy fa tandremo fa tsy mivazivazy aminao io a. Zay le tandremo ny teny ratsy anio fa atsipon'io ianao, atsipon'io ianao. Zay ny herin'ny fanahy masina, zay le ny herinao rery ihany ny ankinako. Matokia zany hery zany ianareo e. Na inona ady tsy hay na ady mpiainana ny fiainananao a angatao ny fanahy masina fa ho atsipony ihany. Dia tia tany Jesosy tsy nanao an'izany. Manana zavatra maro tiako lazaina aminareo fa tsy zaka anareo. Amin'ny fanahy masina ny rahako makaty. Io azotsika ampiasaina io a. Azotsika ampiasaina. Jerenao tsara ne. Maka ohatra vitsivitsitsika. Fanahy masina io a. Io a nandonendohanana asinana zao tontolo zao. Misy mazava zay fotsiny. Jereo ny heriny. Misy vorona isan-karazany, na ny kely, na ny lehibe, na ny mangamanga, na ny menamena, tsy hitanao tsony vavarina ianao. Misy hazan-drano isan-karazany, vitany. Zany ny heriny io a.
misy ny genesis toko voalohany hoe ary raha fanan'andriamanitra nambomba azy taty ambonin'ny tany mandrakotra ny dikany verba hoe mambomba mandrakotra niny fanahy masina iny fanahy masina mandrakotra anao iny iny mampifoanao angana iny mampisiny tsy misy iny zero tsara renyle zazakely teraka efa nazaiko anareo foana teraka herinandro ozy reniny mpiagony eto amintsika anazy zany ary to mbola tsy nanolo tantiny ty zazy tiny ary to mbola tsy nitomany jerena tsisy tongotra boribory oatra ny sary bakoly tsisy mahalalàsy mahavehivavy azy adaboko amin'ny tany ty jesosy da tsisy lako amty tsolomisy fa tena nitomany le raha matoa mafy zany raha zany tamin'ny toeran'izany ka zany ny vehivavy efa nakapoko hatramin'ny elo zany sampona avita iny eto amin'ity tany ty moa zany imezan'ny olona menatr'olona tena vonoko any ty fa le fanahy masina no miteny hoe mangina oa mangina mo misy zava-mahagaga tsy haiko ve ho Jehova talata masina Jesosy ny miasa fa nitomany tao mparikiny natao aozy le raha matoa raha mbola mba misy zao Andriamanitra ivavandro andre natoandro reo mba sytongotra ny zanako zay fotsiny ankely anjaranao mba asio mino afa ianao manisy an'izany mahay an'izany zay ny anjarantsika talata larobia ny esan'ny mpiandry alaka misy Jesosy fomaraina izy raha tsy misy tongotra ty zazy ty dia fola aminao misy zavadiady totako amin'ny tany ty ho faty sady ny kipo izy jerena gagabe izy fa nisy tongotra ara-dalàna misy lankely maha zany ny hery ny fanahy masina tsy herinao izaza eo amin'ny alina hoe ngamba ny teny hoe marary zany tsisy zany fa ny teny fotsiny fanahy masina hoe misy tongotra tsy hitanao akory ny fiasany zany mba minoana zany fa tsy hitanao ny fiasany fa raha mahimina anao mahita zava-mahagaga nisy tongotra tsy hoe nilany kely bolitika inankiray ngodabe na hoe nankiray tongotra lehibe nankiray tongotra zaza fa mitovy tsy hainao mihitsy ny dikan'izany ilo voalazany soratra masina atao amin'ny Jona toko 17 jerenao ane mahavariana mihitsy anao sak'izay mijery an'io mba ho tonga saina daholo tsika rehetrarehetra Jona toko 19 Jona toko 19 ny andininy 9 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe vakio miarakitsika am'izany andro zandry dia angataka amin'ny anarako ianareo jereo tsara ray mangataka amin'ny anaran'i Jesosy
dia toy izy tsara amin'izay ary tsy milaza aminareo fa iza no angataka aminaray ho anareo. Sekren'Andriamanitra io vavaka ny anjaranao dia Andriamanitra fatory amin'ny tenina ty tenany tenany ty tsy milaza aminao mihitsy ozy fa izao angataka amin'ny ray ho anareo. Takatra ny sainao zany tenenako mba minoa zay lazay ny soratra masina dia ampiaro. Fanjaran'Andriamanitra no mangataka, anjaran'i Jesosy no mangataka ny amin'ny ray ho antsika. Tsy miteniteny aminao fa vita voizina zay izy le mangataka ho antsika, zay izy le mifona ho antsika. Zava-dehibe le zany. Ny asan'ny fanahy masina koa mandinika. Mahafinaritra be ny menao zany hoe inona ary dia ataony ity, ary izandray ny miaraka amin'iny dia tsy valala menatra amin'ny vadiny mandinika ny ataonao izy. Aza dinonao mihitsy zany ao amin'ny Romanina 9 ahitanao an'izany. Romanina 9. Hoy izy ny 7:20 ary zay mandinika ny fo no malala ny hevitry ny fanahy. Le Andriamanitra zany mandinika ny fonao dia jereo tsara ny fomba andininy ianao. 9:20 ary toy izany koa fanahy ny mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mandinika anao izy dia mety ny fahalemenao, ditranao, ny adalanao, dia izy miazakazaka mifona mba tsapanao ny be n'izany zavatra zany. Saotranao ramenao an'izany ianao, ary zay Andriamanitra mifona ho antsika izay ny zava-dehibe zay. Minoarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ray ireo Jesosy mihitsy ny teny an'izany, mandehana tovy mpianatra ny olona rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy hoe ny fironina fa Jesosy ny teny an'izany. Ny ray dia mibaiko any an-danitra any. Ny menina Jesosy ny fahefana. Dia raha manontany an'i Jesosy ianao, samy hafa ny asan'i Jesosy sy ny fanahy masina, samy hafa. Raha miteny ianao hoe Jesosy tokony ho vadiko ve ty olona ity ranona ny anarany, dia mamaly Jesosy hoe tsy mety. Tezitra be ianao, fa ianao tsy Andriamanitra fitiavana ve? Nahoana izay mifankatia tsy avelanao? Tsy mamaly ianao Jesosy. Fa angatao amin'izay ny fanahy masina izy milazanao ny marina rehetra. Dia io le mibitsibitsika amin'ny nofy, mahita nofy ianao, dia io le miteny aminao hoe zao ane io zalahy io efa manana sipa 50, ianao fa 150, ianao vetavetainy fotsiny fa le fitiavany fahatelo io ny vadiny. Fanahy masina samy hafa mihitsy ireo
jesosy any tokateny eny ihany azy na tsy fa rehefa tsy tantinao ny tenin' jesosy a mangatany fanahy masina anazava aminao fahazavainy aminao zany petsaka ny asan'ny fanahy masina ao raha marary olona eto amintsika daholo zany tongavan'i jesosy aloha amin'ny nofy isy olona ho any aminao olona efa voan'ny kanseran-kibo efa nalohan'ny dokotera sy ny hôpitaly efa maty fa mbola mitempo ny fony ametraho tanana izy ory jesosy olona efa maty alefa no aty amiko ty ataovy azy isaiko ataonao de atahoany zany raiso izy de apetrao eo ambony fandrinany mitsotra be tsy matsiary tena de areno de ao an-damosiny ianao fihinao mikibony fa ny tananao ny tanako ho jesosy tonga tokoa ny maraina io le olona entin'ny olona mifandrinany fa mitomany le mpiandry fa lazaiko anao jesosy tsy vitako ty tena tsy vitako ty de milaza le feo manao hoe zany eny anao azy fa tsy anao hoe ataovy de nyraisiny eo mikibon'le olona de nivavaka hoe asenao ataoko ty jesosy ka de ataoko ataoko vavaka vitany vavaka napatoriana le olona nihiratra amin'ny masony teka hoe atompitsika am'zany nihiratra amin'ny masony nepitsy le raha matoa efa nandendena nasalamba tonga daholo ny dokotera rehetra hoe ahona koa mbola navelona nyty raha matoa ty zay le soratra masina miteny hoe ny tsy hain'olombelona hainany mba menoany zany lava ny resaka za manana zafikely anontanianareo fa ny akaikinareo any izy miala tsy ny zazanako zany izy ara mananatra ny reniny klasy de sixième izy zao izy ara mananatra ny reniny neny eo aza dininy mivavaka ry neny de zazany mananatra an'izany fa nahoana ozy reny za ozy mianatra de lasa mivavaka ho anareo ankizy tenenako zany lasa izy mivavaka jesosy anao fanadinana raha pitso mba toroy de sehoany jesosy amin'ny daholo hoe zao mifanadinana am'seho raha pitso reo aza matahotra zazakely zany nanao fanadinana momba ny teny sinoa izy maka ny akatsy daholo manko mihoatra ny eninjato ny mpianatra tonga teny fa izy afaka tao anatin'izany teka ho an'i jesosy tsika le sinoa raha ny teny hoe dadabe nareo ka sinoa eny tompoko izy io dadabena io jesosy manana dadabe mahay teny sinoa zahay iresahany reny sinoa eny an-dalana eny mety any amin'ny fitoerana misy sinoa izy de nidanaka le sinoa ianao mianatra teny sinoa nga eno izy
tonga indray ny fanadinana raha-piotsy tia ny lesona lasa izy jesosy ianao mbola tsy nandao inona ny ataoko raha-pitso dia asehon'i jesosy azy tonga le apitso mioraka be izy ohatrany le aiky mihitsy nanadinana ary mama le aiky tena aiky mihitsy zany zaza zany lazaiko anao fa raha 18/20 anazy mitomany izy tsy manaiky mihitsiny izy fa nota zany 19 de 20/20 19 de 20/20 de 19 20/20 isan'ny mamirapiratra ampianarany zany hitenenako aminareo izy ilaina ny fanahy masina ary zany mahalehibe ny fanahy masina ny fanahy masina zany isaorana zany mifaly zay ihany ny atsika zay ihany manana ny tompontsika anjaranao ny meritreritra teny atsipy amin'ny manam-panahy hony raisiny mahalala andramoka izaho fa tsara Jehova tsangantsika rehetra sotra Jesosy mideranao mankalazanao mankasitraka amin'ny zava-dehibe vitany fananao masina nambarako ny olona zany hitondra ny fiainany rehetrarehetra andavanandro anitsy ny diany ampahery azy any ampianarana anome azy fahalalana anome azy fahendrena hainao zany Andriamanitra ary oka mba hifaly amin'izany ny olona rehetrarehetra ninona olana eo amin'ny fiainany manatenanao Jesosy ary manomboka androany fa hamango ny olona rehetrarehetra zay mbola tahalalanao ianao zay tena tea hitanao ary te hita zava-magaga aminao mino ny teninao zay hoe za tsy laza aminao fa iza angataka amin'ny ray ho anao tanterao aminay mihitsy zany Jesosy mba hampahirizanao ny olona rehetra ianaranao Jesosy nangatahako zany voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro hianitra ny voninahitra tany rehetra petraka isika endriavana malala rehetra zava-dehibe ary sarobidy tokoa amin'ny fiainantsika zany nanomezany Jesosy mifanomezana tsara indrindra sarobidy indrindra tsy voavidinao vola tsy voavidinao arena zany fanamasin'Andriamanitra zany narotsany tamin'sika rehetrarehetra tamin'ity andro 20 jiona 2024 ankehitriny koa nefa riavana tonga amin'ny fotoana misy ireo izay nanoratra ny anarany mba handray tokoa izany fanomezana koa avy amin'ilay Jesosy Kristy lay izy hatramin'izay ary mbola ho mandrakizay zany ka ndeha hotononina amin'ny fanajana ny anaran'izy ireo tsirairay avy dia Andriamatoa sy Ramatoa isany raha izay maro manana Rebeka mangataka vavaka izy amin'ny fahasalamana raha zao ferany Andriamandrosarena itokina tamin'ny rojona andrianary veloma amin'ny aina ary malala lantonirina tamin'ny 4 jiona mariazy ny nandritry ny 13 taona raha andria malala ranto maefa tamin'ny 7 jiona andria noho ny lindanany mba entina mbavaka izy andria ny rina arena malona eritaona tamin'ny 9 jiona raha soary malala aingo ny rina tamin'ny 7 jiona raha aingo ary solusila sy rakoto ndra soentso tamin'ny 20 jiona
fankalazanako ny mariaziny tsingeritaonany mariaziny raha mangahary samy Jeanne Harfine tamin'ny enina jona raha manandray be lalarivony tamin'ny valo jona rivo ary manantsoery lalaina Patrika tamin'ny ray jona mangataka fahasalamana izy fenjanahary fiankinana rena Larissa tamin'ny telo jona mba mangataka izy mba ho afaka bac avec mention raha ary malala Hélène tamin'ny valo amby roapolo me randrianary Sosaloy 10 taona izy tamin'ny 5 jona Samy Mamy sy Artso 13 taona ny mariaziny tamin'ny 4 jona raha Makavelo Denise tamin'ny 9 jona raha Samy Arnivo Ertina tamin'ny 10 jona raha Marmiaja Miora Nazira tamin'ny 10 jona raha olombola manana Lova tamin'ny 10 jona raha Soloniaina Aimé tamin'ny 10 jona raha Kotovao Panuel Nirina sy raha Bako Malala Olga 13 taona ny fanambadiny tamin'ny 2 jona raha Melina Ina tamin'ny 8 jona ary farany raha Andrianjakamanana tanteraka Ankarivo tamin'ny 9 jona ireo izy 13 mianadahy mianaka nanoratra ny anarany ho tonga eto amin'izao alitara masiny zao mino arako fantatritsika fa zay rehetra nanoratra ny anarany hitan' Jesosy zany arako mety tsy nasoratra ny anarany Jesosy tsy mba miangatra izy tsy mba mizatavan'olona izy fantany ianao ary hitany ianao tonga eto amin'ity toeranyity ka na tsy nasoratra renao raiso ny fanomezana zay omeny ianao amin'ity andro androanyity dia zay voalaza ao amin'ny bokyny Salamo fanomezana tsara indrindra men'olombelona anao mety ho leviny mety ho potikiny mety tsy hitanao ntsony iny rehefa avy eo fa ny tenin'Andriamanitra rery ihany maharitra mandrakizay ka raiso zany dia voalaza ao amin'ny bokyny Salamo Salamo 150 ny 1:7 hatramin'ny 1:10 ihany Salamo 150 ny 1:7 hatramin'ny 1:10 ihany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe satria ho ianao Jehovah ianao no ariko sady nataonao fonenana ny avo indrindra dia tsisy loza hanjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao zany ny fanomezana tsara indrindra omeny Tompo anao amin'ity andro androanyity miaraka ilay fanamasina izay efa narotsany tamintsika rehetrarehetra fa hoko fantatrao izay rehetra mandray izany androany ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra ka izay nona fotsiny fampiaro manomboka amin'izao ora sy fotoana henonao izany tenin'Andriamanitra izany iara hitsangana isika hivavaka ho an'izy ireo tsirairay avy Jesosy io tonga ny fotoana ankehitriny nanoratra ny anaran'ny zanakao niazakazaka izy Jesosy avy any tokantrano matsiary manokana hampiaingo indray izao alitara masinao izao Jesosy io zinona moa izay fampiaingony zany zinona moa Jesosy io izay mba natolony fa ny zava-dehibe lay fony mitempo anao Jesosy niazakazaka ho anao androany Jesosy natsiaro nazo ny famindrapo meno tombonandro no tahinao Jesosy io nandritry ny fotoana rehetra hatramin'ny androany nanoratany ny anarany Jesosy fenonao fitahina izy matotonga eto ary na tsy tonga eto aza na tsy nasoratra ny anarany aza Jesosy io tahaka ny nahitanao lay lehilahy narary mivalo nandritry ny 7 taona tsy nahatsangana intsony nefa ianao nahita azy na fantatra azy dia tahaka izany koa Jesosy ireo zay rehetra tonga teto androany nanoratra ny anarany na tsy nanoratra ny anarany fantatrao izy ary tonga ianao androany mandritsaka ny fananao masina mpafantatra azy fa tia azy ianao Jesosy io ary manolotra izany ka manomboka androany indray anaiky izy ho tarihan'ilay fananao masina mba ahitany famonjena
ahitany voninahitra ao Andriamanitra raha manaiky sy mankatoy izany izy Jesosy. Reo ny zanakao rehetra Jesosy io, samy manana ny taonany avy reo, samy manana an'izay rehetra nitahinao azy reo. Ao mety mbola zaza, ao mety ny ankizy, ary ao ara Jesosy nangataka manokana androany mba ho tahinao amin'ny fahasalamany, mba ho tahinao amin'ny fianarany, mba azo baka avec mention zany nge mifaniriana maha-olombelona. Reo ny zanakao Jesosy ao anatin'ny fotoana hiatrika fanadinana mba ho any amin'iza moa. Ianao n'Andriamanitra tsara indrindra, ianao n'Andriamanitra rehefa tena tiana ianao hatramin'ny farany. Ary ao nefa niteny ianao Jesosy manao hoe anaka aoko fantatrao, za tsy andao anao na afoy anao mihitsy akory, aza matahotra ianao. Ka ninina mba fisinto ny fonindreo zaza eo tokoa Jesosy, tahaka izay nataonao tamin'ilay zaza izay nijoro vavolombelona. Fanenao azy ny fanahy masina Jesosy, ampahafantatra anay izay rehetra taony ary, dia mbola hiteny ianao androany. Na ho an'izany ankizy hanala fanadinana izany, na ho an'izay rehetra mitady fahasalamana, na ho an'izay rehetra ao anatin'ny tokantrano naharitra tamin'ny fanambadiany, misy ny 5 taona, misy ny 3 taona, misy ara-vo tamin'ny herintaona Jesosy. Misy izahay rehetra izao hitanao daholo ary fantatrao Jesosy io. Terizo amin'ny anaranao izay, satria hitanao ny fiainanay ity. Milanao izay Jesosy, ary misotranao nanome anay fananao masina, fanomezana tsara indrindra mbola n'olon-tsainanay hitaridalanay, hampahafantatra anay lalaka alehanay rehetra, satria ianao nefa niteny mahatsara anao anaka ny fialako, fa raha tsy miala aho tsy ho tonga aminao ny mpananatra. Ka te samy andray izany izay Jesosy, ho voninahitry ny anaranao rery any fandresenay hatramin'izao ary mandraka izay mandrakizay. Voninahitra ho anao rery any Jesosy fa mifankasitrahana rehetra kosa ho an'izay rehetra tompony anniversaire tamin'ity androandroany ity. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola anao mandraka izay mandrakizay. Amen. Mahazo toerana tompoko. dia tonga eo amin'ny fanaty fa tsisy zao ry havana rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny fomba dia isy ny procession. Zao ihany a mba ambarako aminao a amin'izao andro ny fanahy masina zao. Ny asan'ny fanahy masina ho antsika tsy fantatro zany. Ny vavaka ataon'i Jesosy ho antsika tsy fantatro zany. Ny fantatro dia zao ihany, mamafaza aloha zay vao mijinja. Kely ny afafinao a, inona no jinjaina? Kely. Be no afafinao a, inona ny vokany? Beko ny jinjaina. Tena marina ane zany. Olona maro be mihitsy manana an'izany expérience zany. Rehefa mamafy be ho an'i Jesosy amin'ny asan'Andriamanitra, na ohatrinona na ohatrinona, lazaiko anao dada, tsy takatry ny sainao ny valiny omen'Andriamanitra anay. Ka dia zay mba manomboka izao ianao a, mamafaza fa tsy mijahatra ny mijinja ianao eo amin'ny fiainanao. Zay mamem-pifaliana na hokasitrahana indrindra.
dia faly miarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanany mandrakariva ho amintsika tsirairay avy ny fanahy masina ne ho amintsika mandrakariva dia toy izao indray ihany raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Avy amin'ny F7 ilazana isika mpianatra mpanabe ray aman-dreny ny mpiara-mivavaka rehetra fa ny fanompoam-pivavahana hitondrana mbavaka amin'ny mpianatra anao fanadinana dia ho tanterahana ny sabotsy 14 ny volana Jiona manomboka amin'ny 2 ratolakandro eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Ao aorian'ny fotoana dia isy ny asa fampaheresana ko antsoina isika mpiandry rehetra mba ho tonga natanteraka izany asa izany. Ny fanomanam-panao an'ny mpiandry izay vonana tanteraka ny asa kosa dia atao amin'ny riana voalohany manomboka amin'ny 2 ora sasany. Aoka ho tonga maro isika fa betsaka ireo zanantsika mangetaeta ny anaovana ny asa. Fofona promotion mpiandry FPVM. Antsoina ireo braon promotion mpiandry FPVM rehetra ivory miaraka amin'ny braon fofonan'ny promotion mpiandry FPVM izay ho tanterahana ny asabotsy 20 ny volana Jiona ao aorian'ny fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana ao amin'ny efitra fa 318 riana fahatelo. Ny antony dia izy nitatitra fiaonana sy braon fovonana tamin'ny braon foibe fifoasana sy ny safiafy ary ny fandiniana ny fanatsarana ny anjara asantsika mpiandry FPVM na eto amin'ny Taninanandrano na ivelan'ny FFR Taninanandrano. Journée pastorale président synodale pasteur Iraka Ramaefasona fampiononana. Ny synodam-paritra Analamanga-Avaratra ny birao ny mpitandrina rehetra dia faly manasantsika fiangonana avana tapaka sy namana fa ataony asabotsy 20 ny volana Jiona ho avy izao ny journée président synodale ny pasteur Iraka Ramaefasona fampiononana mianakavy na i pasteur Mahefa. Izany dia ho tanterahana eny amin'ny FPVM fiombonana mpanarato tsara honenana. Ka toy izao ny fandavaram-potoanany amin'izany ny amin'ny 7 ora maraina no manomboka ny fanompoam-pivavahana ary ho an'ny hariva kosa izy ny fiderana lehibe iarahana ao amin'ny sampana synoda Analamanga-Avaratra ny SLKM Moria Itosy sy ireo maro hafa. Tsy misy ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesana antsika ny fodimandry ndreto olona manaraka ireto. Rakotona Naharolga na Imamanga dia nodimandry ny alarobia 4 ny volana Jiona rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny rain-janany ny zanany 4 mianadahy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tao Ambohitsokely miadan'Andriana Morikay. Koa satria efa vitany, mbola tsy vita keza. Randrianarsoa Mbololo Malala Josia Felana izay fefy dia nodimandry ny 1 volana Jiona rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny reniny ny zanany 4 mianadahy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia voalevina anio alahady amin'ny 12 ratoandro amin'ny ekary be malaza alohan'ny ametrahana azy eo amin'ny fasandrazany any Antanety be.
Sotra tompo. Mbola tsy vita dady, mbola misy jiro tsy mirehitra. Mbola tsy vita ve ny anareo ny ambony amin'ny rinona voalohany rinona faefatra mbola tsy vita tizy kely. Raha tsy mba zavafarasoa dia nodimandry rehefa nyvahiny 7 taona teto tany hoy ny vadiny Raoultsona Grégoire, voamiera sosialy fifoazana ary mpiomana eto amin'ny fiangonana ny zanany telo mianadahy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia alao an-tokantranony logement 23 cité Fraise Ambohidraraba rapitso alatsinainy amin'ny 12 ora atoandro ary hoentina eto anomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika alohany ametrahana azy eo amin'ny fahasandrazany ao Ambomalaza. Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionana ireo fianakaviana. Sotra tompo tsara no milaza amintsika rehetrarehetra fa ry havana fa ny procession izay nataon'ny fetiny reny dia nahatratra 10,155,000 ariary na 50,775,000 francs. Teka ho an'ny tompontsika zay le mamafaza koa hitanao fa hijija amin'izay ianao aorian'izay dia azotsika no procession ry havana malalaka dia tatarao androano manomboka izao pentecoste zao anananao ny fanahy masina mamafaza amin'izay dia hijinja. Sotra tompo ataontsika ny hira raha mbola izy no Andriamanitra tsangantsika rehetra leo le firana kely. Nakanata atsaka ny tananao mifazo mijery anao raha mbola izy azapatahotra fahitany leoadina ny masony mijery anao raha mbola izy asamataro teka ho any Jesosy zany niranay Jesosy fa raha mbola anao no Andriamanitra mivavaka ho anay tsy maty antoko zay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Masina Jehova tompony maro petraka isika dia nomboka amin'izay ny procession. Dia toy izay andra raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any dia hotohizana amin'ny famakiana ny voady izany. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady Pentecosta ity tonga eo fotoana hamakina ny voady masina isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay sy nanambinanao anay tamin'ny asanay indry Jesosy ny ampahafolony tamin'izay nomenao anay. Misaotra Jesosy, misaotra tiako ianao Jesosy 18,000 ariary vararivo Israel ariary tsy misy soratra 10,000 ariary. Misaotra Jesosy fa narovanao tamin'ny fitsarana ny zanako dia mba ome fahendrena izy Jesosy
dia mamangataka koa mba hambino amin'ny asany zanako vavy misaora jesosy amenina dimerivo azafady kely azafady kely aloha tamin'ny tapabolana za naheno tsara zany hoe mba mengavy anareo izay mpamaky voady aho a mba jerena tsara le chiffre na isaina tsara ny zero ao anatiny fa ndraindraytsika lazay ny vavantsika hafa nefa ny soratana hafa za isan'ny naheno mihitsy hoe nisy lame 100 millions de francs na ny tany any tompona ndraiky ta nefa na hoe tsy zany fa 100 000 ariary tsy voisanareo zany vany nisany zero raha mba nisy na enonareo na inan'izany 100 millions de francs zany mba tsangano ny tanany hoe 100 millions de francs tamin'ny tapabolana misy olo anankitelo ka zay ny ataoko hoe misofina samihafa de voloko tonga de jero tsara tompoko a ny isan'ny zero a rehefa mamaky voady ianareo fa manjary sotampitohina le olona nanome an'izany nefa tsy zany akory tsinona saora tompoko ny 100 millions de francs zany manisan'izany mety mandany fotoana elaela zay manisan'izany eo a dia ny manaraka izany a eo amin'ny famakinany voady koa dia mba angaviantsika mba samy eny fa ndraindray ny olona misy lasany amin'ny WC a dia tsy eny le voadinareo dia nefa nareo avy eo miantso ary aminay hoe tsy eny le voady nefa lasany amin'ny WC ilay tompona voady toizana ny famakina tompo mbola manantenanao aho fantatro fa tia ianao sy ireo ankonako ianao mangataka fahasalamana vola iray alina ariary ho an'ny kamboty any apa itrizina salama pastera mba mangataka izay mivady pastera fa mitady zaza eo amin'ny asanay ihany koa ny voninahitra dia on'Andriamanitra rery any amenina 10,000 ariary ho an'ny data RCJ soran'i Jehovah ry fanahiko tiako loatra ianao Jesosy mifona aminao za tamin'ireo ditrako aperako ampelantananao fiainanay mianaka Jesosy 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary sarsy feo 2 alina ariary data RCJ misaora Jesosy na dia mandalo ny olana maro aza ny fiainanay amin'izao mila tsy zaka indraindray a dia mangataka vavaka mifona Jesosy raha izao vo maefa ny ampahafolony kely Jesosy zany tamin'ny herinandro vola 2,000 ariary voninahitra ho an'i Jesosy irery any amin'ny sambatra izay olona mialoko amin'ny amenina misaora Jesosy fa izao vo nanefa ny ampahafolony karama ry anniversera tamin'ny 20 Mey feny 50 taona Jesosy taio aho mba hibebaka taio ny asa fanompoana anniversera 10,000 ariary anaovana ny fiangonana any Tsaramaraina totaliny 10,000 sy 1 alina ariary taratasy ho an'ny data efa any 2,000 ariary Andriamanitra misaotranao aho manamarina ny teninao manao hoe androsy eo alohanao aho ary andravona ny mikitaotaona iny misy vola mariky ny fifaliako vola 10,000 sy 1 alina ariary ho an'ny pastera ny aina saora tompoko raiky pisaorana 10,000 ariary ampahafolo-karena 3 alina ariary apelako ampelantananao ny asanay mivady sy ny asan'ny zanakay mba harovoanao amin'ny rahanao mangataka hira Jesosy mpitarika endry ianao misaora Jesosy ny amin'ny fitahina famindrapo fahasoavana ny menao afeno 50 taona omaly fitojoana mametraka ny fiainako feno eo ampelantananao Jesosy terizo anao mandrakizay 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary sarsy feo 2 alina ariary voninkazo 2 alina ariary tsy misy soratra rahetsy ariary dia raha mankalazanao aho ry avy indrindra misaotra an Jesosy aho fa admis amin'ny BPC Blanc ny mpanompony mangataka Jesosy mba ataony afaka BPC seconde avec mention mba ho tahiny Jesosy ny asa ataony ray aman-dreniko ty misy vola 2,000 ariary atolotra ho an'ny saha voninahitra foana ho an'Andriamanitra be voninahitra be fitiavana misaotranao Jesosy fa namalo fangatahanay ianao fa teraka soma tsara ny vadiko dia nomenao vavy kely izahay mangataka fahasalamana amin'izy mianaka zay Jesosy eo dia anao fanadinana izy roa lahy amin'ny herinandro iny dia aperaka ampelantananao zany manolotra vola 4 alina ariary ho an'ny kamboty any apahitrizina Jesosy malala voninahitra anao rery any makasitraka zoky fa nomenao fiara izahay
raha nangataka taminao ary tamin'ny fomba sy takatray dia mangataka tany isy trano zany zay tompo amin'ny finoana lehibe no anaterahana izany. Indro Jesosy raha mpisaorana ho anao vola 5,000 ariary atolotra famitana ny fiangonana tsara maraina ho an'ny afafy dia mangataka IRFFPM 441. Misaola Jesosy fa nahatratra ny faharoa taona OCA mba hitombo fahaizana sy fahendrena jereo mandrakariva ny asa fivelomanay vola 4,000 ariary no fiafany amin'ny dada 5,000 ariary tsy misy soratra 1,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny zay rehetra nataonao anay ampahafolo-karena vola 1 hetsy ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ay falo ny fonay Jesosy misaotranao fa nahazo vavikely izay dia apetraka eo ampelantananao ny fitaizana ny zaza ary ome fahasalamana koa i Kevin zokiny taio an-tranoko. Jesosy ny fanadinana ataon'ny zavikeliko mba olohany fatsorambony manolotra vola 1,000 ariary ho an'ny dada amin'izao Pentecosta izao raiso fa vokatry ny fo. Misaotra Jesosy mangataka mba hamindafo amiko ianao Jesosy ho vitako hatramin'ny farany ny fianarako 3,000 ariary ho atolotra ho an'ny dada RCC voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra Jesosy tamin'ny sitrananao ny zanakay fa tena nasehonay tokoa ny voninahitra ao satria vita soma tsara ny fandidiana izay natao taminy ary no tanterahinao ihany koa izy izay nokasainay dia mbola mangataka fahasalamana sy fanambinana avy aminao izahay Jesosy manolotra vola 1,000 ariary. Amen. Rako fisaorana misaotra Jesosy fa nisotranonao soma tsara ny zavikelinay rehefa niditra hôpitaly ary lafy ihany koa ny presse hydraulique dia manolotra vola 2,000 ariary ka 1,000 ariary ho an'ny CFF ividianana fiara, 1,000 ariary ho an'ny sary sy feo. Voady misaotra Jesosy no nisatananao ny fiainanay tena mamaly vavaka ianao Jesosy fa nomenao ilay fiara Jesosy ka apetraka eo ambany fahasoavanao ny fikarakarana ny momba ny taratasy rehetra. Misaotra Jesosy ary ny ankohonako dia ao aminao mandrakariva mangataka vavaka manolotra vola 1,000 ariary ainangona ny altara masina tsy misy soratra vola 2,000 ariary. Jesosy misaotra betsaka anao izay fa vita soma tsara ny rarahany zanakay teo ambany fahasoavanao tafio ny herinao izy ireo Jesosy mba ho tokantrano ty vavaka sy ho feno ny fanamasinao 1,000 ariary ho an'ny pasteur Maefa. Inona no valiko an Jehovah no nisorehetra fa pension vola 7,000 ariary. Misaotra ny Jesosy no ny famindram-polo sy ny fitiavanao ka tratra izao Pentecosta izao mangataka vavaka ho sy fahasalamana sy amin'ny asa andavanandro mangataka vavaka ihany koa amin'ny fiainan'ny ankizy sy fahendreny 4,000 ariary ka ny 2,000 ariary dada RCC 2,000 ariary pasteur Aldis. Misaotra Jesosy mbola niteny aminay amin'ny nofo dada nanofo zaho hoe may nilatra aminay any amin'ny dada angamba tiany mandera avy eo 5,000 ariary ilay nofy amin'ny anao manofo may trano zany. Misaotra ny Jehovah ary fanahiko. Misaotra Jesosy fa nivoaka ny visa Rebeka dia mametraka ny fahatongavany passeport ny diantsika rehetra eo ampelantananao sy ny fitantananao dia ianao Jesosy hijery ny fiainantsika rehetra manolotra vola 1,250,000 francs ka 250,000 francs mahantra ny fiangonana 250,000 francs dada RCC 750,000 francs ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy voninahitra ho azy irery ihany nofy 5,000 ariary fa any amin'ny dada tsy misy soratra 1,000 ariary tsy misy soratra 7,000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola velonaina soma tsara aho mangataka ao Jesosy mba ho afaka konkoro mba hazoky bourse mianatra any Maroc. Ty Jesosy misy vola kely atolotra ho anao 5,000 ariary tiako ianao Jesosy fafolo-karena. Jehovah no andrarako hoy ny fanahiko ka dia anatena azy aho manolotra vola 5,000 sy 2,000 ariary ny 1,000 ariary dada RCC 5,000 ariary pasteur José Alain 5,000 ariary fitaotsarobedy 5,000 ariary ho an'ny fifoazana ary ny farany. Misaorany Jehovah fa lalandafa aho eo ambava mandrakariva ny fiderana azy. Misaoranao Jesosy fa voatokana katekomena izy 10 mianada dia apetraka aminao koa ny fiainany mba azoto amin'ny asanao izy ireo. Misaotra Jesosy iny misy vola kely 2,000 ariary raksa fisaorana nanaovana ny asanao Jesosy. Amen. Zay ny voady rehetra mbola tsisy mirehitra ny jiro any ambony ny voady teto amin'ny RDC dia ndriana voalohany 20, ndriana faharoa 1,20, ny riana faefatra 9,20 fitambarany 5,70 voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Amen.
dia miteny foana hoantsika eto toeto aloha fa misy ny 4e étage mbola tsy vitany any amin'ny 4e étage. Voalohany roatra teniko aminareo dia efa manomboka ny rinona aloha e afa be dehibe a ny nofo rinona ka dia ohatran'ny me fotsiny a dia atsipoko fotsiny any fa tsy mety mampome be dia ao anatiny. Za dada nanofo mbola niteny ana tamin'ny nofo dada nanofo za hoe may nila tranonay na karana dia na masiniko tonga Jesosy dia namono an'ilay afo dia maty ilay afo mariko fa zao ihany na niantsan'i Jesosy zao a isaka izay manofo ianareo fa misy tranonareo may dia misy olana ahazo anao raha pitso na afaka pitso. Misy olana raha maty ilay afo dia mora ho afaka ilay olana fa raha tsy maty mihitsy ilay afo mirodana hatramin'ny trano dia zay izy ny zava-doza fa nanao ny rehetra fotsiny dia mbola azony vononona. Tia nisy nanofo hoe akany amin'ny bureau-ny fandoavana hetra hono izy dia ho ilay olona mpiasa tamiko hoe raha tokony ho izy dia 12 millions de francs ny vola tokony alohanao fa rehefa avy io dia nienaka ho izy ilay olona tamiko hoe 1 million de francs sisa no alohanareo. Rehefa reno dia inona rehefa chiffre izy dia firana anisany memikely firana hoe dia raha milaza izy zany hoe 12 millions de francs vola alohanao nefa dia nahenany 1 million. Raha 12 millions zany dia hira 120 000 hatray 120 ozy le hira hoe remeno avere hiara-mankalaza le mpanjaka lehibe fa tena mahagaga sy sarobidy tokoa ny fahasoavan-dehibe nomeno antsika. Zany hoe raha ny tena izy zany dia tian'Andriamanitra anao omeny fahasoavana be dehibe fa tsy omeny anao fa nahena 1 million de francs zany hoe 100 hira fahazato zany. Dia rehefa hira fahazato dia inona ny dikany bebaka ianao satria ny hira fahazato no manao hoe fahazato momba efa nisy ve fahoriana tahaka an'izao. Mafy zay Jesosy mafy nefa zakanao zany hoe mba alahelo Jesosy amin'ny fahotana nataonao dia mibeba zay saika nomena zava-dehibe misy ane ianao fa noho ny fahotanao ale mibebaka aloha fa tsy omeko anao mihitsiny io tsy fantatro na fanadinana io na vady io na reny io efa tena hoe ho anao tena ho anao na mitady asa tena ho anao dia nitohanan'Andriamanitra hoe oka raha tsy mibebaka anao tsy omeko anao io. Za dada nanofo hoe nokôtia hony ny dadabeako avy amin'ny mamako dia za tsy nanaiky fa nilefa dia izy hoe asa io fotsiny raha ny fotsandry dia tsy nanaiky dia tao arinana eo dia nanofo nandefasany biby lava mainty tapa-drambo indray tao an-trano dia niroahako tamin'ny anaran'i Jesosy ilay biby dia lasa. Faharoa niditra tamin'ilay varavarakely ravavin'ny bebeko niditra koa ilay biby dia nivoaka fantatro zareo no sady misaotra hony any misorisotra raha dia mitady anao ratsy azy ianao. Mariko fe dadabe koa dia milalao ody mipetraka ny
ambotr'andriamanitra fa mivezivezy eto rehefa makaty an-tanà. Izay taloha dia 3 taona izay natsony Jesosy FPVM dina dada nataonao amin'izany vavaka taninan'andrano zao betsaka tompoko a ny olona daladala dadabeny zany a mikoty azy tsy mety ho zazakely io a dia na avy bebe nanipy bibilava anazy dia miala tsiny aminao a ora ohatra ka enta bebe anao a fa dia ratsy fanahy bebe zay ianareo mpiandry rehetra ndana maka mpiandry anao a dia isana bebenao io sy dadabenao. Tiany tompo daholo le fanahy masina miteny amintsika zany rehefa nitondram-bavaka ny zanako lahy kely a Jesosy izay anao gendarme. Za aloha dia miteny aminareo raha anao fanadinana momba ny gendarme ianao a na polisy a na miaramila aza manontany an' Jesosy. Tena mampatezitra azy mihitsy satria zao a nanontany an'izany ndray mandeha dia zao ny teniny ampianatr'olona mon'olona ianao, ampianatr'olona mon'olona. Dia zay no nahafantarako hoe tsy tiany mihitsy ny mitondra mibavaka amin'io. Rehefa tianao a dia ndana manao fanadinana, afaka ianao a dia mandehana, tsy afaka anao a betra tsara. Fa ny tsara indrindra aza manontany azy fa tsy tiany ny miaramila, gendarme, ny polisy. Mampianatr'olona mamon'olona avy eo izy dia diavinao ankasitrahako zany. Za dada dia mpiandry 3 taona nanofy aho fa mba tiako fantatra ny tena dikany. Nanamasina mariazy ny kanefa zany a dia nandeha tany Mahabo ka saika andeha tamin'ny camion ka ny numéro io ny tonga teo efa inona filazako azy efa nofiririnina daholo zany. Raha vao be be mikisesisesy izy a dia efa nofiririnina daholo, tsisy vodiny, tsisy rambony, tsisy lohany, zany atao nofiririnina. Raha nanofina andeha taxi brosy anao ka nidona dia misy dikany. Fa nandeha foana any ianao dia niovana andeha sarety indray dia hoe nofiririnina zany. Nanofy aho nanao mariazy tamin'ny olona namirapiratra be nano robo fotsy lava be ary nanao voady aho fa anaradisy deranao mampatapitra ny fofonaiko ary ozy le olona taminy hoe mandehana ka ampianaro ny teniko izao tontolo izao a dia tapaka ny nofoko. Jesosy mamirapiratra be io a miatso anao isy a anao ny asany. Tanam-pianaro ny teny kosa sa ozy efa mpianatra katekômena vao 14 taona. Ataovy no zay mampiandra dia manao zay mampandray a dia vita zay a dia miditra mpiandra ianao a mpiomana zany. Za dada nanofy tonga tany amin'ny Afrique du Sud tanay hoe ny daholo sao nofiririnina no mandeha dia hoe za manko dada ozy ny resaka fa mitondra fiangonana tany Madagasikara. Misy fotoana dada tamin'io mbola tany Afrique du Sud fa avy nanofy dia nandre rehefa mikorotana be ohatran'izay le nofy a dia efa riny zay ny andro dia miala tsiny aminao fa mampime be daholo ny valiny. Za dada mpianatra katekômena nanofy hoe le mpampianatra anay hony a ny teny hoe dada rakizy dia marary ka mila resetsika lahatra izy a ho any amin'ny dokotera rehefa tonga eto. Dia tonga ianao sy olona maromaro ianao nanao akanjo fotsy lava sady lela fotsy sady lava be dia tao an-tsaiko nanao hoe zao ve dada dia marary olona salama tsara zao
sady nanatiny ano dada le akisika izao na nolotra ny tanako iarahabanao tsy ho nyraisanao nefa ny tanako fa niataka kely ianao dia nanontany aho hoe iza moa ianao tany an-tsaika no nanao hoe tena mbola tsy fantatry dada ka namaly ianao za namono hoe za tompo dia mpianatra katekomena nitsika ianao ka nanoteny hoe ay ve ndao ary sika hianatra mariky fa tena voatena zao aho a vao nahitanao a nahita somary niorirana kely za vao tonga eto an-taninanandra menaraka tekomena ho a dia menara tsara ny fomba fionana amin' Jesosy zay angamba ok'izay dia manao hiritsika azy aloha mandra-pavita ny procession Jesosy petarika endy Fany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika koa nahatratra ny Pentecoste. Mialatsiny mandray fitenenana vetivety momba ny nolasainy ray aman-drentsika teo momba n'ilay nisy na eno hoe nisy nanolotra voady 100 millions de francs. Misy tsara angamba aloha ho averina ho ampahafantarina antsika rehetra ny fandehan'ny fitantanam-bola eto anivon'ny fiangonana. Rehefa manome voady itsika dia raisy ny dekona ohatran'izao ny valopy rehetra rehetra dia rehefa avy eo iny ameny ny chef de groupe na omeny ny braon'ny fiangonana ny RFRT ireto aloha reto. Rehefa vita izay dia alefatsika atso iny vola iny enregistré eo iny vita eo daholo ny recapin'iny. Ny fanontaniana voalohany apetrako tamin'ny tapabolana androany no nisy ny teny io hoe 100 millions de francs natolotra io. Ny zavatra nisy tsy le olona nanome vola akory no nanao ny réclamation fa tsy voaray ny vola na tsy voatonona ny volany fa nisy olona na eno hoe nisy 100 millions de francs
ho atolotra ho an'ny sarya sy ny veo ka mba mangataka tompoko raha tena nisy nanome zany a dia hitondra ny pirofo ianao a na mezanao a ny vola fa no manarak'izay ny pirofo afaka jerentsika rehetrarehetra verenana enona izay nisaorana an'Andriamanitra fa tamin'ny tapabolana androany a tena andeha direkta daholo tsy nisy notapahana na ny voady ara ao anatin'ny facebooktsika ka noho izany a tsika vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra manomboka izao dia tsy ho tapahana intsony ny voady rehetra mandeha fa direkta daholo a ao amin'ny facebook dia afaka daholo tsika rehetrarehetra miaino manamarina momba ny voady rehetra izay ataotsika manaraka izay ihany koa raha misy ny fanamarinana tianao atao ny resaka voady a dia tsara manantona ny tompona andraikitra mivantana momba izany rehefa viteto ireo vola ireo eo reo a dia efa jeren'ny trésorier ny contrôleur vita bietage ireo vola ireo a vao miala eo reo a tsy ho tenenina amintsika ny toerana lehan'ny fanatitra rehetra atao amin'ny fiangonana fa mbola manisa intelo zany hoe mbola misy fanasam-bola inefatra zany ny vola rehetrarehetra atao amin'ny fiangonantsika izay a vao tonga any amin'ny toerana farany aorianan'izay a dia mbola misy indray ny fanisana manaraka mialohany ny anatanterahana ny versement ary raha vao vita ny versement a dia tonga ny vola rehetra miaraka amin'ny bietage voalohany izay niala taty ambany indrindra niala amin'ny déconne tonga dia tonga any amin'ny trésorier général manara-mason zany avy hatrany ny contrôleur général ao anivon'ny birao foibe zany hoe tsy mialonandro fa mialohan'ny herinandro dia efa tonga tateraka any amin'ny trésorier général araha-maso ny contrôleur général ny vola rehetra eto anivon'ny fitandremana taninanandrano izay rehetra ato anatin'ny fitandremana taninanandrano a ireo tompona ndraikitra raha-bola rehetra ireo dia tsy misy mitana vola ary tsy misy mitondra vola mody tsy misy mikirakira vola fa ny birao foibe no tompona ndraikitra ny amin'ny resaka ny vola ny fitandremana taninanandrano ho antsika mpamaky voady a efa fampianarana efa fanofanana foana ho anay ao anatin'ny RFRT zany hoe izay vola tena omen'ny olona no hovakiana ary zay nampatongana tamin'ny herinandroany a ny angavy antsika hoe rehefa tonga tompoko ny fotoana famakiana voady dia alaontsika samy mihaino daholo hoe ohatrina marina le nameko a dia sady io fijoroana vavolombelona asan'Andriamanitra ary samy mitandrintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mandrakariva hoe ny vola no fototry ny ratsy rehetra kaoka mba tsy ho tafiditra ao anatin'izay isika rehetra fa raha misy any tena miteny mijoro hoe izany name an'le 100 millions dia mangataka anareo akatia dia namena ho aniza le izy fa tsy naharay an'izany mihitsy na mbirao amin'ny fiangonana tsy misy voavakin'izany ao anatin'ny vidéo efa namerina ny ainy daholo ny tompona ndraikitra rehetra tsy ny eto anivo ny fitandremana taninanandrano ihany no nisy an'izay zavatra izay na ny tompona ndraikitra arabola tao anatin'ny birao foibe efa nisy ny nanontaniana momba an'izany niangona teto ny secrétaire général ny birao foibe tetsy ambony tetsy nandritra ny fotoana ny tompona ndraikitra rehetra fa tsy nisy na eny daholo lay voady 100 millions makasitraka tompoko apetraka ny fanazavana mba hipetraka tsara tsy aperikerika atsika fa ny fitantanana arabola amin'izao dia tena efa miezaka andeha araka ny fahamarinana tanteraka voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko tsy maintsy manao mangarahara tsika be do fanjakana mihitsika raha tsy mangarahara ny volantsika saotra tompoko andao anareo ao anatin'ray volana sy tapany dada isako ny roa taona voabakany dia menomenona
be mihitsy ny olona dada ela loatra be de be le problème vahana tya misy tsy voavahana intsony fa ingakaingana any France misy an'izany any Canada misy an'izany de tsy maintsy azakazaka amin'izany dada lahady anankiroa any Canada de lahady efatra any Paris satria tsy maintsy mbola mitedin'ny Paris ray manontolo de atao amin'ny toerana ray neny varatra rehetrarehetra de toerana ray alahady anankiray amin'ny toerana anankiray de mamangy isa-tokantrano amin'izay dada mandritra an'izay fotoana rehetrarehetra zay hatrany Allemagne zany mbola miasa daoly angakaingana fa mbola misy problème maty aminay zany tompoko ny asany dada mivavao any dada mandritra ny fotoana tsy maheo aho de ny vice président sy ny brofo be mitondra ny raha rehetrarehetra raha misy moa sarotra be de tsy maintsy miasa foana amin'ny telefona izy fa mahafantatra ny telefona kosa rehefa ny andafy sotra tompoko de samy ten'Andriamanitra ary endre tsara daholo tsanga ny vavatsika fanamando dolinatanaoko nisokako mamiko ianao Jehovah sambatra tetika mahanana ana oadiko totiko ianao Andrea Satya Diaku Mabiku Denau Jehovah Samata Ketika Bahanana Anda Uwadiku Tukiku Denau Andrea Satya Dau Bisous Jesus. Pega o an Jesus tika. Faly zay Jesosy mahita fa tsy miova tokoa ny fitiavanao anay. Zay nahatonga anao iteny fe zany eo izy ianao de tianao foana na de tsy fantatrao ary zany. Vokatra ny fonay Jesosy fa anatr'ireo raiso na kely iny na be iny fona eo anao na mafy zay mamafy foana ary manatenda fa hijinja zava-dehibe miaraka ny famindramponao isa-tokantrano isa-baravarana anaterana valim-bavaka miangatahako aminao Jesosy mamindrafo aminay mpanota daholo reto miara-miasa aminao reto tsy misy manao ny marina na de ray aza fa mba mamindrafo aminay misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro eniko na tany rehetra mbola hivavaka indray isika sotra Jesosy mino fa eto ianao manatrika na eto ianao le tena tianay ianao le ny teny foana hoe tia etan'endrika eo faly be Jesosy mahenao zany reo daholo arany mpanomponao dinidinio hatrany amin'ny rihana voalohany faharoa hatrany amin'ny rihana fahaefatra tongavany amin'ny dablony ianao Jesosy sotra Jesosy mbola nampianao hoe tahandray ny feonao ne aho
zany fitiavanao anay jesosy tsy takatra ny saina dia iondrika kely ary ianao jesosy azafady indrindra noho ny fitiavanao ametraka fanontaniana aminay ianao hoe inona ny tianao mbola ataoko aminao dia ianao ny vavaka i jesosy sotra jesosy voarainao tanterao ny teninao jesosy hoe za tsy laza aminareo fa izaho angataka amin'ny ray ho anareo misaotra ny amin'ny fitiavanao jesosy raha mba mety moa ny vavaka nataonay valio zahay raha tsy mety zany ao anao Andriamanitra ray ianao jesosy hivavaka ho anay dia manantena valim-bavaka jesosy ny zandry kelinao mananteny valim-bavaka ny aminao mpanompo daholo zay ary mbola nompo anao hatramin'ny farany mandoalika amin'ny mpanompo jesosy eo mitongotro amin'ny masina mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe jesosy ianao ino vavaka naranao ny angatana izany jesosy rainay izay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao tetahaka ny any an-danitra eo nay no ny ana sahazo anay ary mamelany elika tahaka aminana izay bely aminay ary izay mitondra nay amin'ny fakapana nanavahany amin'ny ratsika anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisonitsodrano ho Jehova tompo aminao zano Andriamanitrao aza manana andray miankafa mihitsy afa-tsy za ary aza mahatokony hodinao rehetrarehetrarehetra za manana fahefana iaro anao ary amonjy anao mino fotsiny ihany dia hovonjena ianao sy ny ankonanao vavan'i Jehova no miteny ary izy anatanteraka izany aminao sotra jesosy sotra jesosy sotra jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro enitra voninahitany rehetra ho tanteraka tokony izany amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina petraka isika dia ny mpandraisisa no mijanona Amara
Anaran'Andriamanitra ray sy ny zanakary fanahy masina no hiara-bananao voatahiry hiatrika ity fotoan-dehibe androany ity. Ohatran'ny manery ty zava-mahagaga anankiray ty olazaiko aminao alohantsika iray latabatra amin'ny tompo. Ny resaka teny sinoa dada teo, nisy lehilahy anankiray natsony namany hiakatra ty Antananarivo any Fort-dauphin, tsisy n'izany fampianarana teny sinoa zany, dia nakaty izy dia nanao rendez-vous amin'ny toeram-pivarotana anankiray. Dia izy ny tonga aloha tao dia tsy hipetraka fotsiny aho izy fa misotro coca. Dia misotro coca kely izy dia laloviny eo dia ozy izy le sinoa tamin'le mpiasa manampy anazy amin'ny teny sinoa ny tenenana anazy le mpanampiny. Jerijereo arao maso ozy lehilahy io fa tsy mazava fa ngamba ozy angalatra. Dia nagaga vetivety eo maheno teny izy hoe enao eritreretin'io sinoa io fa mpangalatra. Rehefa tonga ny olona ndrasanao dia avereno amin'io sinoa io iny tavoahangy cocaïne amin'ny teny sinoa. Izy nefa tsy mahay dia tonga le olona nandrasany tena veriny, tsy nameny an'le mpanampy fa nameny an'le sinoa amin'ny teny sinoa. Dia mena be ny tarehan'le sinoa fa ozy izy hoe azonao nga ny teniko teo, ianao nga ozy mahay teny sinoa. Dia ozy izy hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy. Na eny teny sinoa zay ohatr'izao ny teneninao rehefa mamerina an'iny tavoahangy iny ianao. Tsara mahagaga ny Andriamantsika. Iroso amin'ny fiombonana firaisana amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy tsika dia tahaka ny felana sy ny tao matoa mivoaka ny fahatsarany io felana io dia satria miraikitra amin'ny tahony io. Andao ilay fanahy mahery sy fitiavana ary finoana no raisitsika androany Pentecoste ho ampiraisina amin'ilay tena tao
dia Jesosy Kristy tompontsika. Iaraka hitsangantsika rehetra ary fa izy no manasantsika rehetra ifandray aminy. Lahakira fa 7:1 zao ny fomba natanteraka ny firaisana marina, tsy misy klema ary tsy misy tsininy. Na fony aiko aho Jesosy, hanavotako anao, nalatsako ny rako, nisoloako anao, eny aiko no nomeko ry mpanota very. Aiza ary izay mba fonao, mba ho ahy tomponao. Tsy manana teny hamalina ny fanontanianao izay Jesosy, fa sarotra loatra aminay ny amaly zany. Fankehitriny noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisiny rehetra ao aminao Kristy Jesosy, dia afaka mamaly ny fanasana masina izay anasanao anay izay tsirairay avy. Misaotra manokana anao Jesosy Kristy Tompo, nahatsiaro ny anaranay dia tahaka ny olona anankiray izay tsaroan'ny mpivady hifapakatra amin'ny fanambadiana ka mba nahatsiaro, mba homentsika fanasany ranona, mba iompim-pifaliana amintsika izy. Fa andro lehibe atsika izany, andro lehibe ny androandroany Jesosy, ny nanomezanao natanteraka ny teny fikasana izay tsy maintsy no tanterahanao hanamarina ny fahamarinanao, dia nanomezanao ny fanahy masina, no tsaroanao izay mpianakavy ny finoana, dia nomenao fanasana masina iray amin'ny tena sy amin'ny ranao. Ko ankehitriny mangataka aminao Jesosy, mba tsy ho tahaka ny jiosy fa iny ka hiteny hoe sarotro zany teny zany, ary iza no mahay miainy zany, dia mangataka indrindra ny fanahinao masinao izay fa nalatsakao ry Jesosy Kristy Tompo, hanamasina ireto famantarana hita maso ireto, mba ho fantatra sy ho tanteraka androan'ny teny izay lazaina hoe sambatra ianareo mpino FPV mankehitriny, fa aminareo no avela halala sy hafantatra ary miaina ny zavatra sarotra fahiny. Ko avy fanahy masino amasino ny mofo izay nalaina avy tamin'ny koba vokatry ny tany, mba hanambara ny tenan'i Kristy Jesosy voaombo ary maty teo amin'ny hazo fijaliana, nefa nitsangana sady velona mandrakizay ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray ho an'ny olombelona rehetra. Fanahy masino amasino ny divay izay ao anatin'ny kapoaka, nalaina avy tamin'ny vokatry ny voaloboka vokatry ny tany, hanambara ny ranao Kristy Jesosy ho famelan-keloka ary famatoranay amin'ilay tena tao mandrakizay. Fanahy masino amasino ny mpiara-miasa aminao izay nofidinao hitantana sy hitandrina ny fanasana masina, fenoy amin'ny fahafinoanao izy ho amin'ny fahamendrena sy ny fahamendrena, ho amin'ny fahatanterahana no hitantanana ny fanasana masina, dia mendrika hitondra ny tena sy ny ranao izy ka izara izany amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Fanahy masino amasino ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, mba tsy ho tahaka ny mpandray tany Korinto fa izay mihinana sy misotro nefa mamy sy mijangajanga sady miady aman'olona no mbola manompy sampy, mba tsy ho tahaka izany anie izay rehetra miombona amin'ny tena sy ny ranao anio, fa ho tanteraka ny teny fikasana hoe
sady masina no malala. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony izao fanasana izao no angatana izany vavaka izany izay ho fenonao eo anatrehany ray. Misaotra Jesosy tompo. Amen. Petraka ny mpandray ny fanasana tompo rehetra. Fa Jesosy Kristy tompo tamin'iny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny kao izy. Ity ny tenako izay vakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinan'izy dia ho izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovaony amin'ny rako izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no mihinana ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy ianareo mandra-piaviny. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha ary fa efa voavoatra izao ny fanasana. Firana protestante larakira faharoa amin'ny 770. Firana protestante larakira faharoa amin'ny 770 mandritra ny fizarana ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tompo ho tonga amintsika mpandray ny fanasany tompo rehetra. Manantona manatona any Jesosy tompo izao. Manatuna ani Jesu Isa manatuna ani Jesu Isa paminua ani Jesu Isa paminua ani Jesu Isa mavundy Jesosy tompo mavundy Jesosy tompo Jesus sady be fiantrako izy, be fiantra Jesus Isa be fiantra Jesus Isa tsy anary anao Jesosy, tsy anary Jesosy tompo, tsy anary Jesosy tompo, tsy anary fa mety azy miantsoa ani Jesu Isa miantsoa ani Jesu Isa famaly anao Jesu famaly Jesus tompo famaly famaly Jesus tompo isa fumadio fumadio
lamba fotsiko no tafinao lamba fotsy lamba fotsy no atafy hoanao lamba fotsy no atafy fa mampangetraetanao zany dia mbola miantso mpitiavana Jesosy tompo manao hoe avidy olo ianareo rehetrarehetra mangetaeta aza mamoy fo fa misy rano velona omenanao amelona ny finoanao amelona ny fanantenanao amelona ny mombanao rehetra 4 sy roanjato larakira fa 4 sy roanjato amin'ny firana protestanta sika rehetra angataka amin'ny tompo hoe raiso aho tompo fa teo mpanomponao raiso izay rehetra momba ny tenako 2 rehefa vita ny fizarana ajantsika ny hira 2 amin'ny firana protestanta Raiso ao tompo
aisureniva vaku ambise ni afatra aisuku ni feu upana jatra raiskun fanai raisuni fana ikyu tiuviu pepulina raisua utu uana miziza wanau manukana uana ipamuzidu usu uana teuka uana mantra ampahafantariny tompo atsika ny zava-dehibe voakasina sy voaorina hatry ny fahagola ranonaina zay tena mateza tao atapin'ny kalvari sady dalana sady miteza nefa kosa tsy lavitra anao 20 amin'ny karmiany fifoazana mandra-pahavitany fizarana zay tena mateza wanda unikari salanasa inimeza tena usasina ichanaunaya ranunaya saranuja asni mandiradi Simbaetu Mayakocha Tafita Gatseja Indro eny aminao eny zao ny tena sy ny raha Kristy Jesosy lay tsy maintsy nolefonina mba handraisana ny rany atanteraka ny tenin'Andriamanitra rehetra mba hatonga asianao olom-bo fidin'Andriamanitra mba tsy hanatsiny amin'ny fiafian'i Kristy Jesosy raha nanolotra ny tenan'i Kristy Jesosy izaho sy anao kosa andeha mba hanolotra ny momba ny tenantsika rehetra saina fo sy fanahy ho an'ilay efa nividy atsika tamin'ny rany anao aho tompo avelao mihitsy sy hanatona ny lany vonao ka isotranao ataontsika izany ira anao aho tompo izany anao aho tompo rekony verona zay mitory ny fitiavanao nefa mila tsanga ny filoranao ao anatona atauri anakakiana simbiasu vitadianamba anakake anakakizani lanimurana ikotra ireto teny manaraka ireto nananokafa n'Andriamanitra lalana
azoantsika manantona ny Kristy Jesosy sy manantona an'Andriamanitra ray be fitiavana sy famondram-po. Dia araka ny teny izay nampitenen'ny fanahy masina ny Petera nanao hoe fantatrareo amin'izay zao fa tsy zaka tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo fa ny raha soan'i Kristy Jesosy tena raha ny zanak'ondry tsisy kilema ary tsy mba misy mentona. Ary hoy koa ilay mpamono olona fa avitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka nanao hoe jereo ny azo fijaliana teo ny namonjenanay, teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena masina fa firenena masina ho azy isika rehetra. Ary teo no nanaovan'i Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamantsika ilay vavaka fifonana mihezinezina nampanaika an'Andriamanitra ray miaraka amin'izay nanao hoe raha eo mamelany heriny fa tsy fantany izay nataony. Hoy ny feo kotrokorany zany fa hoy ny sasany anjely no miteny aminy fa hoy ny ray lay maharo-po sady be famindram-po hoe noho ny amin'ny anarako ary teo noniko ny fahatezerako. Raha rototsika izany fiononana ataon'Andriamanitra amintsika izany dia iaraka hitsangantsika rehetra ka hiteny hoe manantona ka miondrika izany hoe tsy mendrika Jesosy fa noroka ny tongotra ho masina ho dia avao zay ho anao manomboka amin'izao Pentekosta izao. Tsy mendrika kambava ze tompoana. Atateraka izany fanavaozana izany dia hoy Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra raha isokahano fa ity ny tenako izay atolotra ho anareo dia misaora azy ao amponareo. Misaotra Jesosy, ianao no nampianatra, ianao no nampahalalanay fa ny zanak'olombelona dia tahaka ny voninahitra ny ahitra eny an-tsaha anio ihany no mirehitra sy tsara tarehy fa raha mipitsomaina ny andro. Fantatrao zany ka izany no nahatonga anao nanaiky antona teo amin'ny azo fijaliana mba hanomezanao fiainana tsy mety malazo mandrakizay ho an'izay miray marina aminao ka miazona izany firaisana masina ao aminao izany. Ingane izay rehetra nandray ny tenanao anio dia ho tanteraka ny teninao fa fiainana mandrakizay izay rehetra miombona sy miray aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo, sitrona rehetra ity fa ity ny rako izay fanalatsaka ho an'ny maro, ho famelan-keloka, ho fampihavanana anareo rehetra, ary rehefa mihavana ianareo dia ho ampihavanana ho tena iray amin'Andriamanitra velona. Koa mankasitrany Jesosy Kristy tompo ao amponareo. Misaotra Jesosy, tsy vitan'ny miray amin'ny tao fotsiny izahay fa navelanao hikoriana hatraty anatinay hatrany milalan'ny raha madinika eny andena ny taolana sy nitsokanay ny ranao hatateraka ny soratra masina iombonan'izay rehetrarehetra andova famonjena manao hoe tsy zaho tsoa ny velona io fa Kristy Jesosy no velona ato anatiko ka tsy menatra ny azo fijaliany sy ny filazantsarany aho fa herin'Andriamanitra amonjena izany.
jesosaka sana jesoana sadi sotrandritra jesosy zao dia hita masonay ary iainanay ny tenina hoe indro tsy asaraka anareo fa omba anareo mandraka riva aho ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Sotra jesosy ho tanteraka n'izy zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ho tatazana ny rakom-pisaorana ary ho angonina ny fanaka masina 720 amin'ny firana protestanta ndana amin'izay miaraka amin'ny Jesosy foana fa mahasambatra mateo ty ny masina zay rehetrarehetra madio fisainana fa izany natao hoe miara-dalana amin'Andriamanitra fitiavana. 720 firana protestanta. Tena sambatra sy mateo dia izay masipo mady fisainana fa miara-dala na mifankatia amin'Andriamanitra fiainana sinatokoareriko dianayo masina say tena sifanaka fiainana nitakokoa usantariniza milusimanu indro mampaeli makutitua amaitinifi zenisurifu manifumalisi masinatukuwa aradisantali feuzabatu sinatukuwareliku dianayu masina sainatena sifana fiainanamizakukuwa usantariniza ilusimanu walaviru lifikamajati ifisakazana zipamasina ifayubalifa alimasika sinatukuwareliku dianayu masina sainapenasifana usantaliniza minusimanu. Ho antsika rehetra izay voavina indray ny tena sy ny rahan'i Kristy Jesosy. Misy mpanakanto anankiray izay any
zao ny azo ny mba hirany anaraka anao foana ozy toy ny aloka zany hoe tsy hisaraka tsony na iza na izy na rahoviana na rahoviana fa zao kosa ny teny Jesosy aminao afatra ho atsika rehetra zay voavina indray ny tena sy ny rahan'i Kristy Jesosy. Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5. Ny 9:20 hatramin'ny 12:20. Tesalonianina voalohany toko 5 9:20 hatramin'ny 12:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Mifalia mandrakariva, mivavà ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ray masina, anamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsangana ivavaka tsika rehetra dia samy miazona izany teny rehetrarehetra izany. Aza mamono ny fanahtsony dia fadio amin'izay ny fanao ratsy rehetra. Vavaka tsika rehetra. Saotra Jesosy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mandray ny voaloham-bokatra avy any an-danitra izay dia ny fanahy masina, ary mba tsy handeha irery dia nofehezina araka ny soratra masina hoe zay rehetrarehetra mihinana nofo sy misotro ny rany Kristy dia tena iray aminy. Noho izany amin'ny anaranao Jesosy ny teny fikasana zay fanolazainao ary ny tononon'Andriamanitra dia ho tononona amin'ny anaranao mba ho tanteraka amin'izay rehetra nandray ny tena sy ny ranao. Ary Jehovah tompony maro amintsika rehetra, anareo rehetra hafa firenena ka efa tonga olony Jehovah Andriamanitra, dia aza manao hoe noroany Jehovah tsy ho anisan'ny olony tokoa, fa hoy Jehovah tompony maro, indro efa vita tomboka avatsy eo ampelantanako ianao, ary indro efa tonga tahaka ny anakandria masoko ianao, ary aza matahotra, hoy Jehovah tompony maro, fa raha misy marava ny fanekeko ny amin'ny alina sy ny andro dia hitsahatra ny famindram-poko aminao. Saotra Jesosy. Ho an'Andriamanitra ray, ary ho an'i Jesosy Kristy Tompo, ho an'ny fanahy masina ny saotra sy tery, ny aja sy ny voninahitra izay efa hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra. Aleloia. Masina ny Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tandritra. Ho tanteraka n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Maheresy azony mafy ny fiainana mandrakizay. Amen. Sim.
Ena